ny tanjoko amin'izao fotoana izao dia tsotra, ny tsy iverenany iny raika lahy iny tsony. Fa raha mbola mitohinareo amin'izao fomba fanaonareo ao zao dia manokatra varavarana ianareo iverenany Rajoelina. I Rajoelina zany amin'izao fotoana izao dia mbola tsy nanaovanareo an'izany hoe mandat d'arrêt international zany araky ny nampanantenanao madame ministre ny fitsarana. Tsy mbola nanao émission ana mandat d'arrêt international en Rajoelina ianao. Afaka toerinao zao, teniko zao, raha toka diso. Ny zavatra nampanantenanao dia nanao an'izay alohan'ny faran'ny taona 2025. Tadidio fa ny zavatra ho teneninao ihany no teneniko eto, fa za tsy amoaka ny zavatra zay voaraiko sy ny zavatra zay ataonao amiko, satria tamin'ity herinandro ity dia naheno vaovao fa tena ataonao ny zavatra rehetrarehetra. Io nanomboka tamin'ny 2023 za fin 2023 hoe ianao mampirisika olona hanaratsy anahy, na dia fa olona efatra moa ianao niona tamin'ny ministra Lily tamin'ny volana novembre 2025 hanaratsiana anahy. Tao anatin'izay olona zay Itaina Bonheur et Loyauté, tao anatin'izay olona izay Body Fabre, anabaviny Roly Mercia izay fantatritsika fa niaraka nanongana fanjakana tamin'ny Rajoelina tamin'ny 2009. Tao anatin'izay ny anabavinao Tsilavy Ernaivo, tao anatin'izay Volatina Rabemanatsoa. Misy témoin zany, maromaro ny témoin, raha diso zany dia afaka toerinao eto. Fa naratsianao anahy koa fa tsy hoe Natanael zany azavela ampivondrona ny diaspora ny zavatra niteneninao teo. Sy ny nanaratsianao hoe fa avalim-pirenena izy ianao Natanael, fa maninona no lazainao fa avalim-pirenena. Na ampivondrona ny olona ny nataoko hatramin'izay, na ampivondrona sy mitondra ny anjara brikoko ao Madagasikara ny nataoko hatramin'izay, na taty anazy 5 taona, na taty ivelany anahy 20 taona niala tao Madagasikara. Fa maninona, zay ve ny tena hoe fotom-pisainana hitondranao an'ity firenena ity? Hoy ihany koa ianao hoe amerina ianao ny volan'ny Ravatomanga ao Madagasikara. Namoaka chiffre moa ianao hoe alohan'ny fin 2025 dia verina ny 5 milliards de dollars. Na $1 ary mbola tsy miverina amin'izao fotoana izao. Raha zahako ny PRRM na zany PM fantaro tsara fa au 1er janvier ianao dia efa nalako. Fa ohatrany mizavatra hafahafa ao, ohatrany hoe tsy haiko hoe iza le inona mahatonga an'le izy milona. Orkla, azafady aloha azafady. Tena reraka misy manintsika anao. Fa zao. Aiza ihany le fanovanany resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay, ohatra mbola tsy sapanay mihitsy Thierry taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vilara-pitso valio aloha raha tsinonako. Ay, hitanao zany ianao ihany tena avaly azy. Ry namako, ny tranopody ny vitany vava, fanovana kosa antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavaozana zao andao mba hanavao toetsainy. Namaraina na atoandro na hariva Top Radio Fonafona. mba iry 5 minitra ny amin'ny 7 ora maraina fotoana andraisana ny antsonao pieno sy mifanehoan-kevitra indray manomboka eto ny vahintsika moa lavitavitra kely zany any farafangana izy no nresaka teo ary somary tapaka ny jiro any aminy zany dia ambivitra mifahana dia naneo fialantsiny izy fa satra niaraka teto fotoana lavalava zany fa tena fa ambivitra dia ambivitra ozy izy mifahana ny finday nefa ny jiro tapaka ty amiko aty misy aty dia malalaka zany mifanehoan-kevitra manomboka eto efa voalazalaza teo any mpiandrasana zay mety ho antso hoe sam
hoe manohy ny ataontsika hoe fivoahana-ny ampitan-dranomasina ao anatin'izay fivahinianana ofisialy ny ampitan-dranomasina ny filohan'ny fanavozana ny repoblika ny frantsa raha ny fandaram-potoana dia rahampitso zany no iona amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron zany ny filohan'ny fanavozana sy ny délégation zay tariny ao iteo ihany moa zany ny atsipitsipiriany zay mety ho fandaram-potoana ao anatin'izany fiaonana zany sy ny votoatiny zany fiaonana izany dia samy manana ny fomba fijery ny rehetra vo ataontsika hoe eritaona latsaka teo zany teto Madagasikara ny filoha frantsay nisy ireo fiaonana samihafa moa zany nitranga teto dia ny ataontsika hoe ny commissionna ny vondrona vondrona commission-ny Océane Indienne ny voameran'ny ranomasimbe Indienne zay ao anatiny moa zany frantsay amin'ny alalan'ny fisin'ny La Réunion dia eo ihany koa ny fitsidihana visite d'état zay nataony teto zay nisy ataontsika hoe fandraisana fapetrana tamin'ireo fotoana reny amin'le nanokanana andro tsy niasana mihitsy mba nafahana zany na amin'ny voninahitra anga zany zay no izy satria Madagasikara moa ny malagasy malaza ao mahay mandray vahiny inona no vokatr' zany rehetrarehetra zany dia miandritsika aloha tsy manao resaka mialohan'ny fotoana satria raha atao anatin'izay eritaona zay dia nisy ny zavatra nambara nisy zavatra nyresahana teo zao ny mety hoe ahoana ny amin'ny téléphérique io zay nitrosana volatra ny amin'ny ndraiky amin'ny 10 amin'ny 100 tapitrisa euro anaovana zany téléphérique zany nisy fiatoana moa ny téléphérique nanomboka ny volana octobre dia mandeha ny resaka samihafa ny amin'io andaniny zany misy olona hoe tandindony teo aloha satria tsy ny fampiarana akory nanaovana zany na dia hoe lokalokan'le mpitondra teo aloha ihany koa mba navao zany ny hoe miendry mpitaterana eto Madagasikara dia isan'ny tondra zany téléphérique zany dia tadiditsika tsara ny adihevitra tamin'izany fotoana zany indrindra fa raha amin'ireo zay nanamarika an'io resaka téléphérique io ny solombavambahoaka Irmara vao vitany konko tamin'izany fotoana zany Brunel Razafidiandro fa hoe mbola betsaka ny faritra mila itokamonina noho ny aratsy ny lalana ka raha misy ihany ny vola azo avy amin'ny fiaraha-miasa na ny raminy io na ny mena andeha aloha ny lalana ny arabe zany zay mampifandray an'ireny distrika mbola ny distrika raha tamin'izany fotoana zany no asiana fanatsarana fa tsy tokony ho mainka amin'izany resaka téléphérique zany dia ny afara tamin'ny tsy fahalan'iny zany solombavambahoaka zany tsony moa zany satria dia nanaovany sasany angaredona mihitsy tamin'ireny fotoana ireny satria na fotsiny zany mety ho voaresaka ve ny amin'ny mety ho fanafoanana na tsy ny trosa nanaovana ny téléphérique io amin'izao dia ny filohan'ny fanavaozana zao miandritsika tato-baovao andao ary miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba ny tompiradio miaraba ny mpiendrehetra rakio tiana ho lazaina dia mikasika le raha politika fa izay moa zany no resaka nresahana tamin'ny vahintsika teo ny politika raha tena misy dia ny mpanao politika zany hoe mpanao politika na ka atoko politika zany hoe tokony misy atoko politika mitsangana ara-dalàna ary atoko politika manana paikady ary atoko politika miasa ho an'ny firenena na ohatra ary tsy eo amin'ny fitondrana dia raha zay zany jerena dia manahirana ihany mijeren'le mpanao politika tonga avy ihany dia mametraka hoe plateforme dia miresadresaka eo fa anaty partiany izy tsy hita zay laminasa entiny zany na hoe paikady hoentiny ho fanatsarana fiainam-pirenena fa miandry krizy dia mipotra avy ihany miresadresaka eo daholo zay ngamba ny tokony amboarina eto amin'ity firenena ity ary marina le voalaza teo hoe le enthousiasme tamin'ny voalohany anjary karazana atao hoe nendaza ngamba no zay anton'izay satria tsy tonga tany amin'le tanjona zany le izy zany hoe fanavozana sy fanovana tanteraka da dia le vahoaka le tanora dia nefa izy safisafona sy lambolambona dia verina départ case départ ndraitsika zany zao satria tonga taony indray zany dinosaure politika amin'ny resadresaka eto firenena
de resaka rehefa rosaka tiana asiana fanamarina kely momba le hoe kianja ny Barea, kianja Mahamasina. Raha ny tena rary sisiny de miverina kianja Mahamasina eo. Nanaovana an'io kianja ny Barea tamin'izany fotoanandro zany dia populisme. Fantatsika tsara dika zany teny zany populisme satria any mitondra avo ny mpaneva Madagasikara ao Boikely reo de menazy ny anaran'le kianjan'le Mahamasina. Za tsy miteny hoe ampo Mahamasina ny kianja fa kianja Mahamasina eo. De tokony nanao kianja ny Barea tsika na kianja ny Scorpion zany tamin'ny fotoanandro tamin'ny toerakafa fa io kianja Mahamasina. Fa tsy amin'ny Mahamasina akory fa zay ny anaran'le kianja Mahamasina. De tsy henanao alakely ohatr'izay io. Ina ary tompo fa de misaotra ny Pierre, misaotra ny Top Radio. Eny ary saotranao ihany koa ny miresaka fanatanjahantena izy moa fandraisantsika satria tsy lavitra n'izany kely lalatsaina nanaovana ny kianja Maki ho an'ny mpanao rugby ery Antoatampenaka ny toerana teo tamin'ny fitondrana talohany teo aloha zany fitondrana Ravalomanana de zavatra hafa mahakasika ny lafin'ny toe-karena no saika atao toerana hoe anorenana orinasa mpanao zesika moa zany tena marina tamin'izany fotoana zany nanaovana le aménagement teo teraka resabe moa tamin'ny atlisy satria nisy fanotovana tany teo tena namboarana cité de le cité Ombady keo reto isam nazo anarana mihitsy cité Ravalomanana mihitsy le mponina tompony mipetraka tamin'le tany sasany nisy mihitsy nanana taratasy fa zany hoe no fiarovana sy ny fijerenany maolona de napetraka tamin'le trano namboarina eo amin'ny fanila ny kianja Maki amin'izao fotoana zao io de rehefa tonga moa ny fitondrana tamin'izany fotoana zany de niverina tamin'le populisme teo le mikasika le hoe nanaovana kianja ho filalaovana baolina lavalava de nampitondrany anareo kianja Maki satria Maki moa no minaran'ny ekipa pirenena amin'izao fotoana zao de natao hoe kianja Maki de mety tokony tsy fanalavitra tamin'izay ihany koa raha hoe nanao kianja Barea de tany nanao fanorenana satria efa tsy ampitsony ny kianja filalaovana eto Antananarivo ny mponina mitombo de mitombo ny fotodrafitra sara-panatanjahantena de mifanohitra amin'izay miaina indray ary efa nisy fotoana andraisantsika tsika renivohitra Antananarivo renivohitry ny firenena nefa tsy mba manana zany hoe piscine municipale zany nanana antsika taloha terehakady fotsy araka ny fandraisana fa lasa fanaovana filalaovana toy ny hoe skateboard zany ilay toerana amin'izao fotoana zao de tsy manana de lasa any amin'ny tsy miankina sy tsy amin'ny ANS etsam-pifoloana ifandrombahana zany taloha raisina ty antso manaraka ty miarabary salama allo eny tompoko manao tompoko salama dia bantany ianao monsieur Bruno inona moa le hoe bary tsy hoe ombla ye ombla omby di mihitsy izy tena marina any faritra omby di omby ala any amin'ny faritra melaka iny zany le izy alala izy ye ka ny ndraiky hoe bary afy vavy ale bary loatra ohatrany tsy de la mialatsiny aminao de zay mpatsiaro fa de ohatrany karazan'omby le izy ka ohatrany hoe omby rana omby inona koa le bary ka misy falasy vavy omby sokaza ohatrany hoe karazan'omby any amin'ny fahatry melaka iny le izy matanjaka le tanjany aloha zany tenao sy be tandroka be zay koa le izy miresaka fanatanjahantena ihany dia nisy fifanaovatsy ny fifanarahana zany teo amin'ny fanjakana satria tamin'ny ministera sy ny mpanazatra ny ekipa-pirenena malagasy amin'ny baolina kitra Sokadia de ny Barea zany nga Coran de Martins zay natao tamin'ny sabotsy teo zany heritaona tsy avozina zay fifanarahana io zany nahita marimaritra iresana ihany zany andany sy ny kiliny resaka karama moa zany somary nampitarozaka an'izy iny de fa hita zany marimaritra iresana dia miandro vokatra satria mandeha koa ny fotoana efa misy ireo fifanana samy hafa zay atrehan'ny ekipa-pirenena ary tokony aloavana atao hoe lalao fitsapana na ara-pirahalaina amina ekipa-pirenena hafa raisina aloha ty antso manaraka ty miarabary allo eny ary oui miarabanareo de miarabakitena resako manokana aloha hoe tsy Barea zany fa diso fa manositika anazy Barea na hoe Barea zay ny tena marina io tsy hoe omby la foana fa misy vavy misy zanany fa omby haolo izy de matanjaka be tany amin'ny faty Moramanga iny koa nisy an'io talohan'ny natokavany Fanalamanga Barea ny filazan'olona anazy fa tsy de Barea fa tsy hoe Barea fa sika ny mandisio aksan ao anatiny
zay ny amin'iny ny faharoa ozy nareo hoe lasa tsy misy an'ity ny fanjakana de ameko histoire fofoiny nareo nanomboka ny dilantsika tao anatin'ny fiaraha-miasa tamin'ny efe misy banque mondiale rehefa tratran'ny cessation de paiement i Madagasikara tamin'ny 1982 de nasiana zay programme d'ajustement structurel zay de ny tena base ny jusqu'à hatramin'izao de hoe désengagement de l'État amin'ny secteur économique et social miala zany ny fanjakana fa tsy mandray anjara amin'ny toekarena sy afamena vahiny sy compagnie de ny farana de amidio daholo no fanananao nanao privatisation totale dika zany tompo de zao hoaritsotra fotsiny hoe ianao zany manambady aman-janaka i Madagasikara zany manambady aman-janaka de sahirana arabola de mindram-bola tamin'ny mpanan-karena anankiray de FMI Banque mondiale de ny console apesa de hoe ianao tsy maintsy mandray anjara amin'ity ty amidio daholo ny fanananao an-tranonao ny any ivelany menao vahiny manao azy fa tsy ianao de inona farany izao tsika nahanahatra fa dilo anovana total io de zaho manoteny an'izao amin'ny vahoaka sy mpitondra hoe mety ary tena mety io politika tous azimuts amina économie satria ny politika tous azimuts amin'izao fotoana zao na hoe géostratégie géopolitique amin'izao fotoana zao tsy mitovy tany amin'ny année 70-80 tany ny tany de misy idéologie communiste sy capitaliste fa izao ny voici Trump sy Poutine sy namany io resaka toekarena fotsiny no ao ka mety tsara mihitsiny sady miaraka amin'ny Rosianina ho an'ny toekarena miaraka amin'ny tandrefana any resaka toekarena no atao irarina soa mba havita zay atao any any flou ho an'ny Frantsa de tandremy fotsiny hoe inona ndray fandrimpandrika atao fa ny fiaraha-miasa ara-toekarena atao tous azimuts satria ny géopolitique géostratégique amin'izao de zay resaka toekarena daholo ny base nefa tsy misy idéologie nareo tamin'ny année 70-80 hoe satria nareo tatsinana de communiste nareo de tandrefana capitaliste zany fa resaka toekarena ny ao anatin'io ka tsika raha mbola intetra amin'ny banque mondiale sy ny FMI ary ny bailleur de fonds traditionnel zay lazaiko zay terena namidinao daholo ny fanananao tapitra ny fanananao ka inona zany velomanao ka ny fanananao raha tapitra namidinao anyko de inona zany velomanao maharitra tanteraka ianao de potika tanteraka mbona nanaovanao entretien ny lalanao sy ny tranonao sa tsy vitanao le ianao mindram-bola lany le vola de mindrana indray mihatsy voaloha de mindrana indray mihatsy voaloha de mindrana indray zany ngia mavoatsika malagasy hoe mindrana foana de boka sao tsy mety afaka saotra tompo enary de miandro moatsika zany satria mety tomatomana daholo ny amin'ny inona no mety ho resahana ahoana ny fandehany fa ny olona aloha raha ny hevitry ny olona zany de hoe ovaresaka eo ve ny mety misy fangatahana ny fanafoanana ny trosa tamin'ireny téléphérique ireny sy le trosa hafa amin'ny fifanahy bilatéral aloha zany amin'ny firenena samy firenena frantsay le resahany eto eo ihany koa ny mikasika an'ireo ataontsika hoe voaresako ve ny amin'ireo îles éparses amin'ny restitution satria de nosy malagasy île malgasy araka ny nambaran'ireo mato-paraina Auguste teo tsisy ady hevitra ny amin'io fa de fa zay eo anivon'ny firenena mikambana horaisitra aloha ty antso manaraka ty horaisina aloha miaraba tompoko miaraba ya miaraba ny pieny koa ary miaraba ny mpanao gazety miaraba ya mpanaraba ho ihany ary oyen teratany malagasy mba nanana ny tena zany mba hoe tracteur miaraka amin'ny fitaovam-pamokarana fambolena ho an'ny malagasy no afarana avy any Russie mba nanantena zany hoe anafatra ingénieur rosiana anatevina ny fambolena eto Madagasikara tsy fiompina haika fitaovam-piadina sy famboarana fitaovam-piadina no fifanarahana natao tany ka tsy haiko hoe ina ny lehilahy ara-pahamehana na andre mato-paraina Auguste teo ary mbola tsy mahalala hoe ina le tena hitondrana n'le concertation nationale tsy mbola fantatra na ny daty na ny andro na ny volana fa ohatrany manahirana izany manahirana ray fa tsy le resaka ady politika raha be zao ny mpizahatany tsy misy any lalana potika ny toetrandro manao ny ataony ny rano miditra na ny iny zao ny mba positif le resaka hoe fanamboarana zezika ny junior ka tsy haiko aloha fa somary sangodim-panina be za izy aoka zany tsy mahalala marina hoe aiza ny tondrana ny kilalao ty sotra betsaka to dawary fampatsivana kely fotsiny aloha ry samy mamikasika le nisy fanaovatsony karazany hoe MOU fifanarahana mpiara-miasa zany teo amin'ny bandrara ivoirianina zay anao aménagement na tany vaovao ambolena vary tany amin'ny 10,000 hectare amina faritra telo no anatanterahana an'io dia faritra Tsinanana amin'ny manodidina amin'ny Brickaville eny zany de mifaritra loatra Mangoro zay arovana ny
le hoe fikaoandrika sy hoe fahatotorany farina loatra ary any amin'ny faritra diana reo toerana telo faritra telo reo no hanatanterahana zany ary vonina ampiasa vola teknisiana ingénieur agronome malagasy ny tompony hevitra fa noho ny fitonana teo aloha tsy ny hevitra ny amin'izay ho fanatarana ny fambolem-bary izay moa dia ny zareo ivoiriana no sitraka ny voka-pikarohana nataon'io ingénieur malagasy io ingénieur agronome ary io ingénieur agronome io no malagasy voalohany ary koa taty Afrika nitondra n'ilay atao hoe Artemisia zavatra hafa mantsy nyresahan'ny tompona andraikitra sasany taty aoriana indrindra atao anatin'ireny fotoanany Covid-19 reny fa io tany aisany atao hoe sujet na mémoire ny tamin'izy nanao ivoaka ingénieur tany amin'ny taona 5.700 efatra amin'ny 5.700 tany ny sujet de mémoire ny olona io fatara tsara le olona mantsy dia akeo amin'ny Tsipria le izy ary izy anisany ataontsika hoe nitondra voalohany zany Artemisia satria tena sujet na mémoire zany teto Madagasikara ihany fa taty Afrika mihitsy satria tany amin'ny faritra Azia tany Vietnam no tena anisany zany Artemisia zany nanaovana an'ilay ataontsika hoe isan'ny ataontsika hery lehibe nandresen'ny Vietnamianina ny Amerikanina amin'ilay toatra niripaky ny tazo daholo ny tafika Amerikanina nefa ny Vietnamianina mirejareja sy ny sisa ataontsika parenthèse fa misy an'izay ary vonina zareo ivoiriana tena aloha rangaha fa ty aminay ary ohatran'izay indray no hoe mahita voka tamin'ilay izy nefa nareo no tena tompon'ity fa andeha ifanampy aminareo zay dia vita sony tamin'ny sabotsy heriny tamin'ny sabotsy heriny lay mikasika an'izay le hoe anaovana fa ary hoe ny avenir na noavy ny fambolem-bary eto Madagasikara dia mifantarana ny tany volena ary fanaovana zany ao anatin'le kipahy le ohatrany atanatohatra eny amin'ny tezatenibohitra no ambolena vary fa tsy amin'ny deboka na eny amin'ny vale ohatran'le mahazatra tamin'izao fotoana ka rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra dia tratrany tototry ny atsanga ao sy ny sisa nefa ity teknika fambolena io akoatra le kipahy dia misy an'ilay le hoe germoire biolojika dia mahazoana vokatra trany amin'ny 5 taona 7 taona ohatran'ny ataon'ny zareo any Côte d'Ivoire raha tsy vary ihany fa nakatsaka mangazo akondro sy ny sisa ao anatina fotoana fohy dia azahoana vokatra tsy haritra fotsiny amin'iny le fitaovana tonga ry samy maloha zany helikoptera le avy any amin'ny Rosiana dia le fiara sisisy anaky telo iny reny zany le ao anatin'le anapina tolotanana amin'le vonjovoina miaraba tompoko salama eny tompoko allo eny ary salama miaraba ny tompo radio efa tonga ve le solombody akoho any knaps aloha fa iny misy zao nanontany fa ony ohatra ny fampandriana disa fotsiny le izy hatraha amin'izao ny raha mbola tsy vonona le vola tokony tsy nyresahana ay efa hainareo ny numéro-ko mpanontany solombody akoho dia faharoa le resaka Russie tamin'ny andron'ny URSS nisy tracteur tsony hoe Belarus zay matanjaka be reny tokony mba natao fanarahana tany fa tena mety tsara ho anina ipaboly reny sona tompoko zao ary isan'ny tao satria zavatra maromaro no nanaovana dinika tany misy ny États-Unis ary misy mbola hoe iverina leo mpikambana amin'ny gouvernement ta sasany amin'ny toyan'izany raha tsy diso ange tao tafiditra ao anatin'izany matontolo ny ambanivohitra ny amin'ny fambolena dia hitantsika eo ny toyan'izany io koa moa tsy vitany ao anatin'le hoe sikatokana fotsiny fa tsy maintsy misy ambaratonga n'ilay dingan'ny fiarahamiasa efa misy antsy vonina indray dia vorasinanao miarabary salama oui efa teo verina fetsy hoe raha ny fahafantarako amin'ny hoe misy filoham-pirenena mitsidika dia misy zatra somiavina io ankapobeny iny hoe hiara iasa mitesitesite ho an'le namana ny teniny teko hoe sairana avao hoe itsika hiara iasa mitesitesitesity reny ny atao soni fa reny misy détail be dia be ao anatiny ao dia rehefa le détail be dia be iny no ataon'ny ministra tompony andraikitra soni zay mahatonga ny hoe miverina le mambarany gouvernement sasany teo zao ohatrany hoe misy fambolena tany dia tsy haiko rehefa vita soni ve fiaraha-miasa ara-pambolena resaka tracteur sy ny namana zany ao amin'ny fambolena tokony anatin'izay zany mitafika tsy haiko na tany dia misy fananaovan-tsoni zany fa tsy hoe avy hoe arasana tafika izy tonga etoa vonjovoina ny nandarany ety tsy hoe miaro fa zay izy vonjovona nandarany ity nandefasany andreo fa le fiaraha-miasa ataonao zany hatrany amin'ny énergie dia misy protocole d'accord hafa mihitsy ny reny sy ny avin'le membre ny gouvernement miaraka ministeran'ny raharambahininao zay le izy fa tsy hoe natao tany zany général betsika hiarasa amin'ny reto
de reny a mandeha sokajiny tsirairay mihitsy rehefa aveo de le membre ny gouvernement responsable an'iny manao sinian'iny miaraka am'izay ndraiky tsara ka zaho misy zay mbola tsy vity zay faran'izay saotra to eny ary sotranao am'le fanazavana fa somary miditra teknika kokoa moa zany ianao am'le hoe rehefa misy ny fifandraisana ohatran'ireny de mbola misy atana tohatra ny fanatanterahana an'le izy de mbola ho avy ny sony amin'ny fotoana manaraka fanambaran'ny filohan'ny fanavozana republika zay tamina no tatitra foy teo ampahatongavana teny Ivato izy tamin'ny sabotsy laza teo raisy ny tiantsy manaraka ty miaraba tompoko salama allo eny tompoko miaraba plutôt miaraba ampiaino eny ary izao zany fomba hoe mety hisikaka ny tamberina avy amin'ireo manampahaizana ny malagasy raha miresaka ianao am'kile hoe manampahaizana ingénieur agronome malagasy lasa tany Côte d'Ivoire tia